Ya tonga eto zahay dimy rahalahy iarahantsika mahalala fa natao teto Mahajanga amin'ny renivohim-paritany Boeny ny championnats nationaux du sport scolaire édition 2017. Raha natao teto Mahajanga iny sport scolaire iny tsy hainay ny angina, tsy hainay ny tsy hisaotra ny vahoakan'ny Mahajanga amin'ny fanotronana sy fanatanterahana an'iny sport scolaire iny. Sy nganay manokana amin'izany ny commission izay nitarika nitotona fotsy na andro na masaka an'iny sport scolaire izay natao teto amintsika iny, izany hoe ao ny lehibe ny faritry ny Boeny, izany hoe chef de région, ao ny préfecture de Mahajanga izay tariny Andriamatoa préfet, ny commune urbaine de Mahajanga izay tariny Ben'ny Tanàna, ireo no nitantana ny commission na ahafahany natanteraka an'iny sport scolaire iny. Eo ihany koa ireo namana mpiara-miombonantoka izay nanolo tanana na mivantana na ankolaky na havita ny adidy izay niandreketany ka nisiany filaminana tsy nisy tabataba nandritra ny fotoana nanaovana an'iny sport scolaire iny. Lava dia lava tokoa ny andro natanterahana satria nandritra ny 10 andro izy iny, nefa tanatin'izay tsy nisy accident nandalo fa nizotra soamantsara ny sport izay natao. Noho izany eto zahay amin'ny fianakaviam-beny fampianarana eto Boeny dia misaotra ireo vahoaka nanotrona na tamin'ny fotoan'ny fanokafana na tamin'ny famaranana na nandritra ny compétition isan-karazany izay natao samy nahitana vahoakan'ny Mahajanga. Ny baribary ary ny harihary tokoa ny fahendrenan'izy tamintsika, ary voaporofony zany ny teny filazantsika isan'andro manao hoe Mahajanga mandray vahiny tanteraka izany nandritra ny 10 andro iny. Tsy hadino anefa ny fianakaviam-beny fampianarana, ao ny tariny Draine, ao ny tariny Cisco izay hitantsika misy Cisco enina mandrakotra ny faritry Boeny, ireo mpampianatra rehetrarehetra zany nanolo tanana nanampy tamin'ny fikarakarana ka nahatotosa iny sport scolaire iny. Indrindrandrindra moa ireo ankizitsika na ny avy any lavitra na teto an-toerana, satria nisy avy any Soalala, nisy avy any Marovoay, samy nandray anjara tamin'iny sport scolaire iny. Eo koa nefa ireo mpianatra madinika izay nanita ny le ataontsika hoe mitabe, hitantsika fa nahafinaritra izy teo isorana regny sy ireo encadreur nitantana an'iny mitabe iny nahazahoantsika tamin'ny farany fiarahaba avy tamin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena fa nisongadina ny zavatra nataontsika teto. Tsy hainay ny sitrakan'izay fisorana zay ka ho antsika jiaby eto Mahajanga fisorana zay. Amaranako azy angamba eto izahay dia mbola manantotantotra ny fisorana rehetrarehetra tsy ankanavaka na nytao amin'ny mikarakara fandriam-pahalemana na ireo izay nanohana amin'ny fomba maro ka nahafahantsika nampizotra antsakany sy andavany iny sport scolaire natao nandritra ny 10 andro teto Mahajanga iny. Koa mbola makasitraka ireo ray aman-dreny namela zanakindreo niatrika an'iny sport scolaire izay natao teto amintsika Mahajanga iny.